Manolotra ny arahaba tompoko. Ia malefaka indray ny tsiko ny varatraza fa na izany na tsy izany azy dia mety mbola ho hita taratra hatrany ny orana malefaka aty amin'ny morontsiraka Atsinanana. Ho an'ilany Atsinanana afovoantany kosa dia mandrahona na mandrahona mitsitokotoko ny vao maraina fa isava miandalana ihany rehefa misandratrandro. Ho an'ny aloatra mangoro sy mifaritra Atsinanana dia andrahona mety arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny. Miamaina kosa makany amin'ny faran'ny herinandro. Arak'izany ny maripana dia isy fiakaran'ny miandalana manomboka rahampitso mety iotra araka ny tokony ho izy aza moa izay maripana izay makany amin'ny faran'ny herinandro. Mila miomana sahady ny rehetra satria mety hananka hatrany amin'ny 7-20 degré ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany any amin'ny faran'ny herinandro. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao ihany koa dia misy an'ity fikorontanana ity ato amin'ny faritra masina misy antsika izay vinavinaina mikisaka miakandrefana hatrany na izany na tsy izany tsy atahorana ny mety ivadiany ho rivo-doza fa kosa mitondra amandona any amin'ny faritra avaratra sy avaratra Atsinanana. Arak'izany dia miandrandra orana ny any amin'iny faritra avaratra sy avaratra Atsinanana Madagasikara iny amin'ny alakamisy sy ny zoma ho avy izao. Raha mahakasika ny any an-dranomasina indray dia entanina hatrany ny mpiandrika aty amin'ny faritra avaratra Atsinanana, ny morontsiraky Anosy sy Androy ary manomboka eo Mahajanga ka hatrany Analalava mba hitandrina fatratra rehefa mivoaka ny ranomasina satria mety handrivotra ny andro indrindra moa ny vao maraina. Andao jerena amin'ny antsipriany ary mivinany tetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana malefaka ny morontsiraka Atsinanan'i Madagasikara, ny ilany Atsinanan'ny afovoantany dia mandrahona na mandrahona mitsitokotoko ny vao maraina fa isava miandalana ihany rehefa misandratrandro. Ho an'ny aloatra mangoro sy mifaritra Atsinanana dia andrahona mety arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny. Ny faritra sisa rehetra ho maina be mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny fa mety ho lalovandrahona ny vao maraina morontsiraka mifaritry Melaka sy Menabe. Raha ny tolakandro kosa indray dia mitoetra hatrany aloha ny orana efa mahazatra any Asambava, Antalahy ary Analanjorofo. Miamaina kosa ny faritra sisa rehetra mety andrahona na mandrahona mitsitokotoko any amin'ny manodidina ny Samborano. Raha ny vinan'ny maripana rahampitso dia mananka hatrany amin'ny 2-30 degré ny maripana ambony indrindra any Mahajanga, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 3-20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Andao jerena ary ny vinany tetry ny andro amin'ny alakamisy ho avy izao. Araka nefa natsidika teny am-piandohana dia miandrandra orana ny any amin'iny faritry Diana, Sava, Analanjorofo ary ny tapany avaratra ny faritry Sofia. Miamaina kosa ny faritra sisa rehetra na ibalika be mihitsy ingabe masoandro amin'ny ankapobeny raha toa ka vinavinaina hitoetra indray ny zavona ny vao maraina aty amin'ny faritra Tsimbatsinanana sy Vatovavy fitovinany. Ny vinan'ny maripana amin'ny alakamisy dia mananka hatrany amin'ny 3-30 degré ny maripana ambony indrindra any Mahevatanana sy Mahajanga, tafiakatra 5-20 ka hatramin'ny 7-20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Raha ny vinany toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia mitoetra eo hatrany aloha ny orana any amin'ny faritra Diana, Sava, Analanjorofo, saika ho maina be ny faritra sisa rehetra fa mihitatra aty amin'ny afovoantany ny zavona ny vao maraina. Raha ny vinan'ny maripana amin'ny zoma dia mananka hatrany amin'ny 3-30 degré ny maripana ambony indrindra any Antsohi, tafiakatra 7-20 degré ho an'ny afovoantany. Morontsiraka Atsinanana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ary 20 ka hatramin'ny 3-30 degré any amin'ny ilany andrefany Madagasikara. Araka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro menanao indray ny tamin'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Amin'ny ankapobeny dia ambany ny tamin'ny falitony rivotra teto Antananarivo amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Saika ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny refy rehetra izay voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitony rivotra eto Antananarivo. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.